Salama yaby vahoaka malagasy rehetra tsy vakovo. Mialatsiny raha manao izao vidéo zao ny tenanay satria tsy ho jerena fotsiny ny zavatra mandalo satria zahay koa mba niady ho antanin-drazana. Zavatra tiako tenenina dia tsotra ary tsy hiteny aho ireo namako zenizedy na ireo mitokona io na ireo tsy mitokona tsy hitenan'ireo aho fa juste zavatra tiako tenenina te hampatsiahy aho ny zavatra nandalo tamy firenena toy depuis nahazahoan'ny président Mikaely ny tantanany an'ity fitondrana fanavaozana ty. Te hanazava kely amitsika aho ny zavatra niainanay tamy grevy. Raha ireo namako te higrevy mbola tsy mety amry zareo ny zavatra misy amizao fotoana zao. Ny olona tsy voatery hitovy hevitra daholo, tsy manome tsinanareo aho. Fa juste ny zavatra anaovako vidéo androany ty mba te hampatsiahy anareo ny zavatra niainanay na ianareo koa mety teo tamizay fotoana zay tsy fantatro na teo ianareo na tsy teo fa ny zavatra niainanay tamin'ny grevy hatsy zay mba tiako tantaranay eto kely aloha. Mialatsiny aho. Zavatra tiako mampita io nisy ny hetsika fotsy tana Tiliara. Hetsika fotsy tana Tiliara io zahay anisany tsatsan'io lacrymogène io. Ray zay. Nisy hetsika fotsy teto Antananarivo. Io hetsika fotsy teto Antananarivo io vatatenako zao anisany raha tadiditsika i président Ravalomanana nisy takaitsa zay teo amin'ny tongotra eo nisy hitanao zany nisy bomba reny zany niparitaka de niparitaka teo amin'ny tongotra ny président Ravalomanana io. Nipitsika teto ny raniny hitanareo zavatra tamin'ny président Ravalomanana niparitaka tamin'ny tongotra niny nipitsika teto ny rany. Tiako tenenina zahay zao anisany miady ary mbola nisy koa iny hetsika jiro sy rano iny zahay anisany nijoro ary nijoro voalohany ziskamy farany. Ka zavatra tiako tenenina aoka mba ho hajainareo ny tolona natao re tompoko. Zay no zavatra tiako tenenina io. Zaho tsy hanankihana anareo, ianareo afaka migrevy raha ohatra te higrevy, io zao nareo navela malalaka io, fa ny zavatra tiako mba ho tsahivinareo fotsiny aza lotoina le tolona natao. Ary io président io hita fa hanome ibahana ny olona avy any amin'ny sisiny de sabotenareo sahady. Ary hanatsara ny tanàna Antananarivo. Inona ny maharatsy an'izany? Ianareo mitady rafitra ovaina, mitady problème zany nareo korontainareo ry président Mikaely, zay tena marina. Ary ianareo retraretra hita tamin'ny nandroany tamin'ny tabazotra teo reny, ianareo reny olona nitady place daholo. Aza mandainga ianareo raha tsy nitady place. Fa zavatra tiako tenenina amitsika, aoka mba ifanaja tsika. Fa raha tenanay zao koa midina eny andalambe eny, mitonja izay olona mba ho afaka hoentinay koa na dia vitsivitsy ara. Tsy hahatsara zavatra zay, lasa ifandona eny. De inona ny mahatsara an'izany? Ole de tokony ifanaja, jerena le inona zavatra tokony ho ataon'ity président ty, zay ny nanjasatsika retraretra io Zay zao koa mba tsy nahazo place ohatranareo io. Fa maninona nareo mitady problème. Ary ty zavatra ty misy tsy hino fa marina ty zay zao tsy mandainga amin'ny zay zavatra teneninay eto amin'ny hahatsarany Madagasikara eto amin'ny tany sy ny firenena ty. Misy zavatra anankiray ho teneniko. Niantso ahy koa ireo olona maniraka anareo reo. Aoka hazava zay zavatra zay. Niantso anay reo ary misy congrès ho atao zenizedy any Amazenga. Tsy haiko rovina io fa ni propose ry zareo ary manome vola reo olona reo. Anatin'izany misy diaspora anatin'izany. Zahay misy niantso
hoe ndao tsika hitambatra hanongana ny président Mikael ny tanjona fa mody hoe ny atomboan'io zavatra io atomboka androany aloha de mody hitanareo hoe reo de hahazo financement nzay nareo tsy haiko raha pitso na afaka pitso zay aloha anisan'ny tsy nanjay na tsy manana zay tsy nanjay satria tsy mety aminay olona hampanjoso anay any amin'ny faritra halainareo eo tsy mety aminay zany re tompoko i colonel Mikael tsy ratsy zany fa aza lotoinareo ary aza korontaninareo ny zavatra tokony ho ataony itsika mila mifanaja hajaonareo ny olona de zahay koa manaja nareo fa raha tsika mifandona eny tsy hahatsara zavatra ho iaho fa aoka tsika ilamina respecteonareo le olona anisany nanampy ny vahoaka malagasy rehetra tsy mety io zavatra ataonareo io aza mifonsa amin'io fa tsy mety préparation coup d'état io binareo amin'io hanala ny président Mikael satria zahay zao nisy niantso ohatrany nareo nisy niantso nareo nahazo vola fa aza mandainga eo ry tsy tena anaran'olona hoe fa nahazo vola nareo reo aza mandainga fa nahazo vola ary misy olona mamatsy anareo olona gasy ary bientôt mbola hisy olona vazaha koa hamatsy heninay daolo zany satria zahay anisany taominareo amin'io zavatra io teneninareo de teneninay paibe maso eto le zavatra tsy ataoko lava ny resaka fa mananatra tsika namako aho aoka mba tsy ho tonga amin'ny zavatra tsy azo eretreretina satria i président Mikael tsy ratsy zany fa aza lotoinareo zavatra tsotra fotsiny ny anahy mialatsiny aho somary miakatsakatsa kely satria mahatezitra ny zavatra misy zavatra tokony tsy ho azo enkena milatsa nareo io zao nareo navela malalaky de nanahoana de iprépare amizay hanjay vola aza miditra amizany rahalahy hafatsa kely any ana tsika samby ho eto a Madagasikara i colonel tsy hanambotra anareo zany na excité-nareo colonel nanambotra anareo tsy hanambotra anareo io zay fotsiny tiako tenenina misaotra manokana amin'ny décision navela malalaka ry zareo mety tena mety satria raha tsy avela malalaka koa reo hahita zavatra ho tenenina hafa satria mitady problème malalandava fa eto tsika mijery ary manentana aho ireo namako ZNZ any amin'ny faritra rehetra mba mijoroa koa tsika sere zany tena mijoroa tsika fa tsy raha hazo enkeny raha ataony namatsika reto ary teo mbo misy olona baka amin'ny faritra koa voataritariky tena nitady plasy io tsy nahazo plasy de mitafiditra amin'ny zavatra ohatrany aza mieritseritra zavatra ohatran'io koa tena mialatsiny aho mpanajana trano no itenenanay Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh